manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina, amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Heritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasa antsika rehetra tompoko. Fahasoavana fitahin'Andriamanitra zany no iarabana atsika menakavy amin'ity fotoana mahafinaritra ity hiditra amin'ny tantara vaovao indray tsika pasteur manomboka eto vita ny bokin'ny mpitsara iny hiditra ny bokin'ny rota indray tsika manomboka eto ary mino zay fa ao anatin'izao fianarana bokin'ny rota zao dia isy fahasoavana lehibebe kokoa noho teo aloha dia efa nisy fahasoavana be lehibe fa mitoy zany fahasoavana zany ary hitombo ao anatin'ity fianarana bokin'ny rota tika dia manasa antsika rehetra hoe andao hiditra lalina amin'ny fanarana ty tenin'Andriamanitra ity. Zao voalaza ny tenin'Andriamanitra manao hoe mandefa ny teny koa izy mba hasitrana azy. Tenin'Andriamanitra dia mitondra fanasitranana, la fantatrareo marina dia marina navaka anareo tsy andevo manamasinana ny famarinana ny teninao famarinana marina zay ambara dia ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe tenin'Andriamanitra mitondra fanafahana, fanasitranana, fahasoavana, zavatra rehetra zay ilaitsika dia anatin'ity tenin'Andriamanitra ity. Iarabana pasteur Tovinarivo Tremarivony. Andao hivavaka arsika amin'izao fotoana zao metraka an'ity fotoana ity mpiray-tanàna tompo. Raha eo dia misaotra zay satria hiditra tantara vaovao zay boky vaovao pejy vaovao anatin'ity boky fianarana ny rota ity indray. Mino zay Jesosy fa ao anatin'izao fianarana zao dia hitombo ny fahasoavana, hitombo ny fitahina, hitombo ny fanatrehan'Andriamanitra. Amin'izao fotoana hitenenina ifampiresana izao tompo ao anatin'izao tokantrano zao, ao anatin'izao fiara zao dia misy fanatrehan'ny fanahy masina, misy fanatrehan'Andriamanitra. Ary aina amin'izay misy fanatrehan'Andriamanitra dia mihetsika ny herin'Andriamanitra. Ary aina amin'izay toerana tsy ny herin'Andriamanitra misy zavatra mahagaga, misy fahasoavana, misy zava-dehibe sy takatry ny saina mitranga amin'izao fotoana zao. Ka aoka hitondra fahasoavana be dehibe zany fanatrehan'ny tompo zany eo amin'ny fiainanay. Hotahina manokana ny fandaniana ny teninao fianarana ny teninao sy ny famakiana ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lastika pasteur rota toko voalohany ny lohateny moa dia toy izao manao hoe ny nanjoan'ny Naomi sy ny arahan'ny rota taminy rehefa niverina ho any Betlehema izy. Ary tamin'ny andro nitsaran'ny mpitsara dia nisy misoary teo amin'ny tany ary nisy lehilahy avy any Betlehema Joda nandeha nivahiny tany amin'ny tany Moaba dia izy sy ny vadiny mba amin'ny zanandreo lahy Elimeleka no anaran'ra lehilahy ary Naomi no anaran'ny vadiny ary ny anaran'ny zanandreo lahy dia Malona sy Kiliona Efratita avy amin'ny Betlehema Joda izy ireo dia tonga tany amin'ny tany Moaba izy ka nitoetra tany. Ary maty Elimeleka vadiny Naomi ka izy sy ny zanandreo lahy ihany no sisa. Ary nakavady tamin'ny vehivavy Moabita izy ireo lahy. Orpa no anarany anankiray ary Ruta no anarany anankiray dia nitoetra tany Moaba tokony 10 taona izy. Ary maty koa izy mbala dia Malona sy Kiliona ka dia namono ny zanandreo lahy sy ny vadiny raha vehivavy. Dia niangy izy sy ny vinanto vavy ka no tany amin'ny tany Moaba fa efa reny tany amin'ny tany Moaba fa novanginy Jehova ny olony ka nomeny hanina. Dia niala tamin'izay nitoerana izy ary ny vinantony roa vavy niaraka taminy ary nandeha teny an-dalana izy verina any amin'ny tany Joda. Ary Naomi tamin'ny vinantony roa vavy andeha samody any amin'ny trano reninareo avy ianareo mba ho asoavin'ny Jehova ne ianareo arak'izay efa nataonareo tamin'ny maty tamin'ny koa. Homeny Jehova tokantrano ne ianareo ka hita fiadanana amin'izay tranon'ny vadinareo avy. Dia nanoroka azy Naomi ary izy roa vavy dia samy nanandratra ny feony ka nitomany
teo izy rovavy taminy iara-miverina aminao tokoa zahay ho any amin'ny firenenao fa honome miverena ihany ianareo anaka nahoana dia ara-mandeha amika ianareo mbola misy azalava atao kiboko mba ho vadinareo miverena ihany ianareo anaka ka mandehana fa efa antitra aho ka tsy nahazo vady intsony itsy akory raha hoy zaho manantena ihany aho eny na dia nambady any olona zaho ka hiteraka zazalahy moa hahandry azy mandra-pahalehibe ny va ianareo ka hijanona tsy hanambady tsy anaka fa mankidy lavitra nanjo ahy no nanjo anareo fa ny tanany Jehova efa nainjiny amely ahy dia samy nanandratra ny fiaondray izy rovavy ka nitomany ary opa dia nanoloka ny zana rafozany vavy fa rota kosa ny fikitra taminy any fa hoy izy indro ny rahavavinao lasa nody any amin'ny firenena sy ny andriamanina ka mba miverena ianao ka anaraka ny rahavavinao fa horota aza maniry ahy andao anao sy ala amin'ny fanarahana anao fa izay alehanao no aleako ary izay toeranao no toerako ary ny firenenao no fireneko ary ny andriamanitra no andriamanitro izay tany afatesanao no afatesako sady any koa nandevenana ataony Jehova amiko ane zany eny mihoatra noho zany azy raha tsy fahafatesany any mampisaraka atsika ary rehefa hita fa mbola mikikitra momba azy any rota dia nitsahatra tsy niteny tamin'ny ntsony izy dia nandeha izy mianaka mandrapatonga tany Betlehema ary rehefa tonga tany Betlehema izy dia tahita tamin'ny tanàna rehetra ka izy hoy vehivavy hoe no mivarety fa ho kosa izy taminy azo atao hoe no mitsona fa atao hoe mara satria mangidy indrindra nataony tsy to tamiko nivoaka nanambe aho fa nampitiany Jehova tsy manana inona na inona nahoana ianareo nahoana ao nataonareo hoe nom fa Jehova efa nitsangako fahavaliko ary ny tsy toa efa nampahory ahy dia miverina naomsy ary rota vehivavy Moabita vinanty vavy nomba azy tamin'izy miverina avy tany amin'ny tany Moab dia tonga tao Betlehema izy tamin'ny andohaliny tao Bujozana ny vary or dia pasteur ya vaky teny fa tsy diso vino amintsika moa zany pasteur mandray am'ty tantara am'ty vehivavy anankiray atao hoe rota ity la izany naty zany a dia ozy miteny soratra masina manao hoe mahasoa anareo mandrena ny miaino na ny mamaky a miteny miveriberina tahaka an'izao a izany vita iny ny bokon'mpitsara ray manontolo miditra andratsika zany amin'ny tantaran'ity rota ity a dia miroso mentalana ihany ary efa hiditra afaka fotoana fo zany tsika dia hiditra amin'ny tantaran'ireo mpanjaka amin'izay a pasteur Alvarez fa dia eto amin'ity rota toko voalohany ity zany aloha no resakytsika amin'ity androany ity miteny ho azy a lay soramandry manao hoe minanjoany Naomi sy niarahana taminy rehefa niverina ho any Betlehema ny fiseho ty tantara ty zany dia tamin'ny andron'ny mpitsara mbola ao anatin'le tantaran'ny mpitsara fomba zany izy ty pasteur Alvarez dia mazava ho azy fa raha ny mpitsara toko farak'olo ny farany indrindra dia hoe tsy nisy mpanjaka teo amin'ny Israely tamin'izany andro zany fa samy manao zay nataonao marina avy izy rehetra dia vokatrin'ilay tsy fisen'ilay mpitarika ilay leader teo amin'ny firenena na teo amin'ny fiangonana dia lasa samy manao zay nataony marina avy izy rehetra azay foana ma pasteur ny hoe na inon'inona tsy vitivikevitra indrindra moa eo amin'ny fitantanana na raha-pirenena dia tsara foana ny mijery ny tombontsoa anankiray hoe inona ny ataoko ampandrosoana ty firenena ity ka ho atsika vahoaka an'Andriamanitra dia zavatra lehibe ataontsika dia hoe manohana mambavaka mba hanomezan'Andriamanitra tobotsaina ny mpitondra isan'ambaratongany ohatr' zany eo amin'ny fitantanana ny fiangonana rehefa nipitarika ny fiangonana manomboka ohatra misy fizarazarana na misy fisarahana na misy karazana adila dia miparitaka ny vahoaka an'Andriamanitra ary maty na iafo ny fifoazam-panahy tahaka an'izany ny zavatra nitsanga tamin'ny andro rehetra mpitsara rehetra zany hoe samy nanao zay tiany ataony olona rehetra anika nisy fiantraikany tamin'ny valalabe mandrona izy tamin'ny valala tsy mandadiarina dia ny vahoaka tamin'izany vanim-potoana zany ary anisan'ny victime tamin'izany miankohonany Naomi na Elimeleka vadiny ary zany eny natongan'izy ireo pasteur na rehefa tena
vokatr'izay fisiony-javatra zay dia nanapa-kevitra zareo hoe andao hialy eto amin'ity tanàna ny Betlema ity, andao hialy eto fa tena loza ny mahazo antsika eto. Zany hoe misy andraikitra le mpitarika anazy zany tao pastera, dia lasa zareo nakany Betlema mijota nakany Moaba azafady. Reto ihany moa ny voasoratra fa azo ivelona fa maromaro ny olona niala tao tamin'izany fotoana zany, dia tsy misy hanina tsy natao Betlema, tsy misy sakafo tao, dia voatery tsy maintsy nitsoaka ny ala tao zareo tamin'izany vanim-potoana izany. Ny lafiny anankiray nampalahelo koa nefa dia ity ankohonany Naomi ity sy Elimeleka ity dia ankohonana tsy dia nandinika loatra fa nentin'ilay hoe fanapa-kevitra taitaitra hoe any Moaba misy sakafo, ianao nefa nitao Betlema. Dia vokatra izay fanapa-kevitra taitaitra izay, vokatra izay safidy tsy dia nandinika loatra izay dia lasa ny ala tao Betlema ary dia ohatrany hoe mitady loza nakany Moaba. Rehefa tonga tamin'ny Moaba, inona ny zava-doza? Voalohany tonga dia maty ilo vehivavy aloha, fotoana fohy tamin'ny nahatongavany tany, tonga dia maty. 10 taona taorianany indray maty indray ny zanany zanany ny rahalahy. Ny antony pasteur Alvarez efa ndraisantsika isanao teto foana hoe marina fa misy mosary tao Betlema. Ny famangin'Andriamanitra dia tao Betlema, ny taran'Andriamanitra dia tao Betlema, na dia misy mosary aza tao. Fa izy efatra ny anankiray tao, vokatra izay le safidy diso fipetraka izay dia midina nakany Moaba. Andriamanitra nefa dia nijanona ihany tao Betlema, fa izy efatra mianaka irery ihany no midina tany Moaba tamin'izany fotoana zany. Vokany fahafatesana no hita, tonga ilay fanahany fahafatesana, tonga ilay fanahany tsy fanjariana, tonga ilay fanahany fandravana sy fanahany fampitena. Vokatra izay safidy amin'izao zay. Eo a pastera no ilaina mandinika foana ty fiarahana miaraka amin'ny tompony. Misy olona ray mieritreritra hoe rehefa mivavaka dia mandeha ho azy fotsiny fiainana misosa ho azy. Diso zany tady tsara fa na mpivavaka betsika na tena feno fanahy masina be manao antsika, possible ianao andalo aty ary tsy maintsy andalo aty. Eo anatin'izay le fandalovana ady zay nefany eo no ilaina tsara mangataka ny taridaran'ny fanahy masina, eo no mandinika tsara amin'ny fanapa-kevitra, satria dia tsaro foana fa ny fanapa-kevitra diso androany, ny safidy mety diso androany, ny fanapa-kevitra maika valy amin'ny fo fa tsy voadiniky ny saina ambany fitarian'ny fanahy masina dia mety ho menina mandrakizay ary misy zavatra tsy azo récupérena intsony, misy zavatra tsy azo avotana intsony. Marina. Vokatra izay safidy diso zay, vokatra ny safidy diso ny Naomi mianakavy dia tsy nampiverina ny ainy ny vadiny intsony sy ny zanany intsony ny fiverenany tao Betlema avy eo. Ndraindray ianao mety mandalo ady ianao tanatin'ny tokantrano, mpanompon'Andriamanitra ianao pina anao dia mandalo ady, dia hoe zao ve le manompo an'Andriamanitra? Marina fa ny pasteranao ny am-piangonana mety miteny manao hoe reto avy ny zava-miafy ny fitahina, toy ny lakilean'ny fanambina, ty ny lakilean'ny fananakarena, ty ny lakilean'ny fahombiazana sy mitsodrany maro samihafa. Fa mifanondra amin'izay mety zavatra mitranga aloha eo am-piantohany, mety mandalo ady ianao, tsy midika hoe narin'Andriamanitra ianao, tsy midika hoe tsy marina ny zavatra nampianarin'le mpanompon'Andriamanitra. Fa raha ny zavatra ataoko hoe ady nalovana iny lay olona pasteur no miala tampoka ary manomboka miemitra tampoka, manomboka mitsotsorika miverina alana tampoka. Dia ataontsika hoe Betlema misy fifohazam-panahy, anaran'ny fifohazam-panahy, dia le Moaba zany anaran'ny fiverenan-tanana. Zany hoe raha ao anaty le fifohazam-panahy ao Betlema ianao zany manomboka mitsotsorika miverin-tanana, ary eo mahatonga ny akamaroan'ny mpino potika pasteur Alvarez verin-tanana izy
da avy izy miverina amin'ny tompo ray izy miverina amin'ny tompo iny nefa tsy tena mafana fotsiny tsy possible izy matimaty iny eo am'izay izy le mitarena fa inona raha miantony zao miapodika satria miapodika ianao satria hiara-pananao tsy otsony de lasa manapaka sy manjaka ao anatin'ny fiainanao ny devoly zany ane pastera anao tonga baiboly miteny manao hoe ianareo rehetra zay familaza fa mijoro tsara tompoko mitandremo fandreo de lavo mitandremo fandreo de lavo zay no tonga ny tiankona ny elimeleka tia poditra zavatra nafilatra ao zany pasteur Alvarez eo amin'ny andin'ny fahelina de ozy soratra masina manao hoe tenengy sy nyvinantovavina ka nodiny avy tany amin'ny tany moaba fa efa reny tany amin'ny tany moaba fa novangeny Jehovah ny olony ka nomeny hanina zay tsara hitanao zay le ozy ny soratra masina mba ovakiko ely anao pasteur amakiko ely azy mihitsy atao amin'ny boky Petera faharoa momba ileza reto mihitsy zavatra ty fa Petera faharoa toko voalohany io izy hoe voalohany andiny fadimy manao hoe koa aloha izany de manaova zay zao tontolo rehetra ianareo ka ny fonareo de maneho fahatanjahantsaina ary amin'ny fahatanjahantsaina de fahalalana ary amin'ny fahalalana de fahaolonam-po ary amin'ny fahaolonam-ponareo de faharetana ary amin'ny faharetana de toe-panahy araka an'Andriamanitra zany hoe ny zavatra rehetrarehetra zany pasteur Alvarez de tsy maintsy mitaky faharetana avokoa ao amin'ny bokin'ny Hébreu toko fafolo izy ao amin'ny 1:5 manao hoe ko aza manary ny fahasainareo zay misy valiny lehibe fa tokony hanana faharetana ianareo mba azahoanareo zay lazainy miteny fikasana rehefa vitanareo sitrapon'Andriamanitra tokony hanana faharetana ianareo tokony hanana faharetana zany hoe ao anatin'ny ady pasteur satria tsy maintsy misy ny ady aiza moa misy ny fandrasena raha tsy misy ny ady de ao anatin'ilay ady iny tokony hanana faharetana ary tsy hoe manana faharetana be fotsiny ao fa manao sitrapon'Andriamanitra zao mitenin'Andriamanitra mahavita ny sitrapon'Andriamanitra de rehefa vitanareo sa sitrapon'Andriamanitra de azonareo am'izay lay teny fikasana zany ka ny problème tamin'irety fianakaviany rehetra tsy nanana zay faharetana zay tsy nanana zay faharetana zay de lasa potitra lay fiainana zareo nefany avy eo Andriamanitra namangy any any Betlehemy zany hoe misy hitanao zany misy fitahina inombolana zany teto tsy olona anankiray nyvangin'Andriamanitra tao Betlehemy fa lay firenena ray manontolo lay ndeo resitsika hoe district anankiray Betlehemy de district ray manontolo nyvangin'Andriamanitra de rehefa reninao io de lasa izy miverina anaka ny Betlehemy amin'Jouda tamin'izany fotoana zany pasteur Alvarez mazava de mazava zay fanazavanao zay pasteur ary raha zay loha hevitra zay no mbola zany hoe hotazontsika kely any de zao ny tantaran'ny zanak'Israël pasteur raha niala tany amin'ny tany Egypte izy miainga zany izy avy tany tany Egypte aloha ary Andriamanitra de nampanantena azy hoe tany tonadronositra tely tany sosy mahafinaritra nomeko anareo izy ny tompo ary ny tompo dia marina tokoa amin'izay zavatra noteneniny ary proof zany rehefa nalovantsika daholo reny tantara rehetra eny pasteur niainga avy any amin'ny tany Egypte be de be ny tanàna nalovana teo nandalo tany amin'izany Jericho zany nandalo tany amin'izany tany Ai zany sy tanàna tany Basana zany be de be zany ny toerana nalovana ary anisan'ny toerana nalovana ty tao hoe tanàna Moab ty pasteur zany hoe raha ho any Israël zany miainga avy tety amin'ny tany Egypte de mandalo tanàna maromaro de mandalo Moab de mbola mandalo tanàna maromaro zay vao tonga tany Israël ka raha tonga tany Israël ny zanak'Israël io ny tanjona ny tantarana ary tonga tany ny ronono mianakavy dia ny fambianany any Moab de maro ny teninao hoe fiverenan-dalana ny olona anankiray raha mangatsitsika pasteur ny fanompoana ny tompo ny olona anankiray mangatsitsika eo valim-barina na laindaina kamokamo de mbola misy fanantenanany amin'izany olo zany pasteur ary ianao zay menao an'ity fandarany ty amin'izao fotoana zao ngamba mety hoe ny andro moa zao ohatra somary ririnina raha ny eto Antananarivo ny resantsika eto Madagasikara ka mangatsitsika ny andro ka raha tsapanao hoe nangatsitsika ny ara-pananao tsapanao hoe ohatra ny varim-barina ianao tsapanao hoe nalaindaina anao kamokamo ianao de mbola azo ny tompo atsangana indray ianao amin'izao fotoana zao ary amin'izao minitra seconde zao de manangana anao ny tompo mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ary indro ny voninahitra Jehovah miposaka aminao mitsangana indray
miverena amin'ny fiainam-bavaka indray, miverena mihaino tenin'Andriamanitra indray, mandehana makanesa any am-piangonana. Tsy possible mihitsy paster ny olona anankiray hoe tian'i Jesosy izay lohan'ny fiangonana nefa tsy tia ny fiangonana tenan'i Kristy Jesosy. Satria zay voalaza amin'ny bokin'ny Korintiana hoe tsy fantatrao fa ny fiangonana dia tenan'i Kristy Jesosy, ka tsy mitombona hoe mivavaka ianao hozy ianao hoe ato an-trano ihany no mivavaka, ato an-trano ihany no manompo ny tompo fa tsy mila makany am-piangonana. Ary rehefa notanina nefa ny olona fa mivavaka tian'i Jesosy dia zao tsy mitombona hoe tian'i Jesosy ianao nefa malaindaina makany amin'ny trano fivavahana. Fa raha tena tian'Andriamanitra ianao dia tsy andronao zay fotoana andehanana ho any amin'ny trano fivavahana ho any am-piangonana, hiainona ny tenin'Andriamanitra, hanompoana an'Andriamanitra, hivavahana, hiarana amin'ireo zanak'Andriamanitra, hiainana ao anatin'ny fanatrehan'ny tompo, anaovana fanatitra, hiainona ireo karazana filazana maro samihafa, andraisana tsodrodrano, anaovana hira fiderana ao anatin'ny fiangonana, andrenesana fijoroana vavolombelona ao anatin'izany fiangonana, ao anatin'izany fotoam-bavaka zany dia mahazo aina ny ara-panahinao, mitombo ny ara-panahinao. Ka raha tena tian'i Jesosy ianao dia tsy hoandrinao izay andehanana ho any am-piangonana, fa raha nangatsitsiaka ianao hatramin'izay dia manangana anao indray Jesosy amin'izao fotoana izao. Fa ho an'ny olona miverin-dalana paster, ho an'ny olona miverin-dalana hoe miala atao amin'ny Jesosy, miala atao amin'ny fanomponan'i Jesosy Kristy tompo, dia mifindra any amin'ny toeran-kafa, any amin'ny Andriamanitra hafa, dia tsy possible intsony paster ny avavonjana zany olo zany. Ny olona mangatsitsika sy ny olona mangatsitsika sy ny varim-bariana mety azo afanaina indray, fa ny olona miverin-dalana sarotra, tena sarotra. Ary na mitondra mavaka an'izany olo zany aza tonga paster dia mety hanahirana satria na ny tenin'Andriamanitra aza dia milaza manao hoe na i Jesosy Kristy tompo azy dia lasa famenarana ao anazy, tsy tiana akory ny anonona zany. Zao voalaza amin'ny boky amin'ny Hébreu paster toko 5:4 zao vaky ny teny manao hoe fa izay efa no azavaina ny re-mpandeha sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra sy efa nandray ny fanomezana. Tsara zay efa nazavana hoe efa no azavaina ny re-mpandeha, zany hoe ny olona zany amin'ny fiain'ny tantaram-piainana paster dia ny re-mpandeha ihany no azavaina. Zany hoe miala tao amin'ny fanjakan'ny maizina izy dia afindra amin'ny fanjakan'ny mazava, miala tany amin'ny fahafatesana dia afindra amin'ny fiainana, miala tany amin'ny fahaverezana ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ianao zany zay manaraka n'ity fandarana ity amin'izao fotoana izao dia aoko faly ianao fa tafafindra ny ala tany amin'ny maizina ianao ho any amin'ny mazava ianao, tafafindra ny ala tany amin'ny fahafatesana ho any amin'ny fiainana ianao, tafiditra ho nisan'ny fianakaviam-be an'Andriamanitra ianao amin'izao fotoana izao zay manaraka n'ity fandarana ity amin'ny alalan'ny fiainoana tenin'Andriamanitra sy fankataovana tenin'Andriamanitra. Zay volazan'ny tenin'Andriamanitra eo sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra, misy ny fanomezana maro samihafa. Ny olona anankiray rehefa manompo an'Andriamanitra paster dia tsy maintsy misy zavatra omen'Andriamanitra azy, misy fanomezana, iny fanomezana fiainana mandrakizay no anatinao ao. Zany hoe ianao zany raha tonga amin'ny fotoana ilanao tamin'ity tany ity dia tsy ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay, tsy ho any amin'ny elo, tsy ho any amin'ny fijaliana, tsy ho any amin'ny toerana noman'Andriamanitra ho amin'ny devoly dia any amin'ny afo be izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe fitomanina sy fikotren'ny fijaliana mandrakizay, tsy ho any zany ny dianao. Fa izy ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra dia manome fanomezam-pahasoavana ary fanomezam-pahasoavana men'Andriamanitra atsika dia fiainana mandrakizay na bokin'ny Romanina misy an'izany paster. Ka ianao zany zay manaraka an'izao fandarana zao, manaiky an'izao fandarana zao, mankatova an'izao fandarana zao, miaina ao anatin'izao fandarana zao dia mandray fanomezana ianao dia fiainana mandrakizay ao anatinao ao. Raha nanandrana an'izany ianao fiainana mandrakizay ao anatinao amin'ny alalan'ny fononao an' Jesosy Kristy tompo, hozy ny tenin'Andriamanitra hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomena ny zanany tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy paster, mba tsy ho very izay rehetra mino amin'ny fotoana zany ianao mino an'ity teny ity dia hozy ny tenin'Andriamanitra hoe fa anana fiainana mandrakizay, misy fiainana mandrakizay misy fanomezana omen'Andriamanitra anao. Ary efa nandray ny fanahy masina, tsisy olona akatona an'ity tenin'Andriamanitra ity raha tsy mandray ny fanahy masina, fa fanekena ny famarina an'ity tenin'Andriamanitra ity dia manambara fa ao anatinao ny fanahy masina. Ianao zany raha atao ny totalikevitra zany amin'izao fotoana zao dia sady ianao zany efa no azavaina andrim-pandeha zany ianao, mandray fanomezana avy any an-danitra ianao, mandray fanahy masina ianao amin'izao fotoana zao. Andiny fadiny ary efa nanandrana ny teny tsara an'Andriamanitra, misy teny fikasana be dehibe anatin'ny baiboly ary efa nandramanao zany ozy ny tenin'Andriamanitra hoe raha tahiny ka tsapanareo fa tsara ny tompo. Zany hoe misy fahatsaran'Andriamanitra, fanatrehan'ny tompona zany izy alehanao ka misy fanatrehan'ny tompo amin'ny fiainanao dia hitanao fa namandalo aty azy ianao dia tsy maintsy andresy foana ianao. Zao tony sy miery ny fiainanao avy, miery ny fiainanao avy zany hoe ozy ny tenin'Andriamanitra hoe misy hery ao anatinareo zay ahafahanareo mandray mihoatra lavitra anao zay heverinareo. Misy fotoana ianao mangataka zavatra avy amin'ny tompo, misy olona zao amin'izao fotoana zao mety ao anatina trosy ianao dia mangataka amin'ny tompo ianao, tompo afa amin'ity trosy ity dia tsy famanany trosa no men'ny tompo anao fa fitahina manana ambiampo no men'ny tompo anao. Dia hitanao fa
mora aminao miala am'izany trozy zany mora aminao miala am'izany problème zany a fa misy zavatra misokatra eo fiainanao a de zavatra tsisy divina koa nandraisanao ny problème anao herin'ny fiainanao avy zany hoe misy zavatra mahagaga mingavana anatinao any ety zany ny fahasoavana raisitsika amin'Andriamanitra iny ahoana mola alantsika amin'Andriamanitra ihany andriny fa eny nefa niemitra raha miainanao zany zany rehetrarehetra zany nefa ianao niemitra nefa niemitra de zao voalazany ten'Andriamanitra de tsy azo avozona indray eo amin'ny fibebahana zavatra mampatahotra zany paster misy karazan'olona zany tsy azo avozona intsony amin'ny fibebahana na ibebaka zany izy paster de tsy azo raisina intsony fibebahana zavatra mampatahotra iny zany reolona ozy ny ten'Andriamanitra nytoy manao hoe satria nanimbo zanak'Andriamanitra indray amin'ny azo fijaliana ka manao azo famenarana zavatra mampatahotra zany hoe miala amin'Andriamanitra zany tsika sy manamazay miembotra ho amin'ny fahaverezana ozy ny tompo fa ho amin'ny famonjena ny fanahy raha lasana bavy raha mangatsitsika ianao am'izao fotoana zao de tandremo fa raha mbola misy dingana ray manao paray masarera zany ianao am'izao fotoana zao de tonga ny amin'ny fiverenandalana io tandremo azavarim-barina ianao fa nitevolo fahavalinao ane ka miandry fotsiny ary amin'ny fotoana ianao mety manota mety hoe miala amin'Andriamanitra zany hoe miala tamin'i Jesosy ianao tsisy fanavotana tsony tsisy hevitra tsony ary marina tenina teo paster misy zavatra tsy votafarina tsony tsy tafarina tsony ka raha mangatsitsika ianao arareo ty fotoana tia iverenanao indray am' Jesosy paster Betlema Juda dia tanàna naterahany mpamonjy de Jesosy Kristy ary azo verina ihany koa raha voresaka le Betlema Juda io tsika de voafoaka ao anatin'io daholo nanotoerana zay niretan'i Jesosy tao Getsemane lay teny anankiray atao miteny hoe tany Calvary zay niaretan'ny mafy de mafy ndre mandeha Jesosy nomboana teo amin'ny azo fijaliana ary tsy omboany eo mandrakizay izy ndre mandeha nitora nilikotsika sonotatsika teo amin'ny azo fijaliana ary dia nanarana zany fahafatesana zany izy ary natsangana tamin'ny maty mba handrisiny fahafatesana sy ny fiainatsika ka na izany izy olona manaraka azy nizany izy olona nibebaka ka nirain'i Jesosy io de zany olo zany no andovany fiainana mandrakizay araka zany resaka nataonao zany pasteur Alvarez tsy misy ataoko hoe zavatra sarobidy mihoatra lavitra no zany rano Jesosy zany zay namonjeratsika satria raha ny marina de somary nitakonan'Andriamanitra zany masony Jesosy reto na reto zanak'Israely reto mba hamonjena ny firenena jetrisa ao amin'ny Romana toko fasivy sy Romana toko faraika ambin'ny folo mbola ianaratsika no mahakasika an'izay fa no amafisin'Andriamanitra ny folo izy ireny mba hahatonga antsika firenena jetrisa mba hahiratra ny masom-panatsika ka hahita hoe aive misy lalana azo nitsirana ny fampatesana ho avy ny fahatezeran'Andriamanitra ho avy de ity Jesosy Kristy tompo zanak'Andriamanitra velona zay nanatsaka ny rano famelan-keliko ity ary zany no mahasarobidy amin'ny hoe manaraka ny Jesosy pasteur ary ny olona anankiray rehefa tena nyvolovonjy tena nanompo an'Andriamanitra satria tsika olombelona moa tsy hoe tsisy tsy nanota zany fa samy nanota avokoa izy rehetrarehetra kanefa rehefa navozon'Andriamanitra indray mandeha de tsy tokony hiverin-dalana zany satria tena sarotra ny lalam-pivadika ary vitsy amin'ny olona miverin-dalana ny tena tafaverina amin'ny laoniny pasteur Alvarez zay ngamany amin'iny fa ohatra hita mitapany faharoa tsika dia miresaka ndray tsika ny tantaranao misorota rehefa rovakin'Andriamanitra Betlema dia nanapa-kevitra ihany zany nao fa hiverinany Betlema izy zay safidin'izay no tsara fa saingy araka ny fanazovako teo zany hoe tsy namerina amin'ny lohan'ny tsony ny ainy mivady aman-jana ny lay fibebahana sy lay fiverenany miverina izy nakany le reto nanto vavandreto ihany koa nanaraka azy de miteny moa nao manao hoe mandana miverina nareo anaka fa no mbola misy zazalava takiko hoandronareo ny anambady azy ary nade toko hoe anambady androany ka hiteraka androany tsy andronareo zany anaka ka mandidy lavitra avinazo nanjoanareo no manjoana mandana koty fa lay oropana de miverina anakany moabo fa rota kosa de nilasa taminao manao hoe osy izy omny andiny fa enina amby folo hoe aza manery ahy antahoanao sy ana amin'ny fanarahana anao fa zay alehanao no alehako ary izay toeranao no toerako ny firenenao no fireneko ary ny Andriamanitra ao Andriamanitra
izay tany afatesanao afatesako sady ihany koa mandevenana hataony Jehovah amiko anie zany ny notrano zany azy ratsy ny fahafatesana ihany no ampisaraka atsika ino tsara izy pasteur hoavana ve zany fafatesana i Rota dia nanana ny razambeny atao hoe Moabita avy amin'ny firenena Moabita zany razambeny i Naomi dia avy aty Betlehem Jota zany hoe taranaka Jiosy mpangaro i Naomi niala tao amin'ny tany Moaba io izy dia manametraka amin'ny tenany mihitsy io mangidy zany hoe tsisy nininona tsony verina mahantra verina tena nijaly i Naomi tsisy vaty tsisy zanaka ngamba raha am'izao fotoana zao dia karazany olona tena hoe nanobika manetrika aza tena potika tanteraka mihitsy mazava ho azy fa i Rota zany nanana fatakarana be mihitsy pasteur nanana fatakarana hoe zarako aza misy an'ity Naomi ty nanaiky ahora fosako fantatro efa ela ny tantara zany Betlehem zany fantatro ny tantara zany Israely zany noho zany na tsisy ninona aza aloha ty hoarahako ihany aloha hoarahako ihany satria manana Andriamanitra velona ty Rota ty Naomi ty zany Andriamanitra Jehovah Andriamanitra naran'anitra sy ny tany zany no Andriamanitra dia tsy mijery zay problema hitany androany izy fa mijery kosa ny hafarany fiainany zay le tena Andriamanitra manao hoe ny finoana dia fanehoana ny zavatra tsy hita fatoko ina ny zavatra tena ny aingam-pinoana nanaraka anao izy ary zao tena manao hoe zaza terenao hiala aminao fa zay toeranao ny toerako ny Andriamanitra ao no Andriamanitra ny firenenao ny fireneko zay tany afatesanao no afatesako ary ihany koa no andevenana zany hoe te hiala mihitsy izy zany amin'ity tany Moaba ty satria fantany le ao Moaba fa tanàna maloto ao tanàna feno faratsiana ao tanàna feno fabetabetana ao fampon'Andriamanitra fa nefa tsy misy Andriamanitra naran'anitra sy ny tany zany ao any Betlehem Jota misy an'Andriamanitra miainga izy nakany fanapaha-kevitra ohatran'izany pasteur no tena ilaina amin'izao vanim-potoana zao hoe misy olona anankiray mahatsapy fa tena miaina ao anatina faratsiana miaina mifokarongony angamba ianao mifatotry mitoka mifatotry fitsakazakany na fanompo-tsampy ianao amin'izao fotoana zao maizina ny tany sy ny lanitra ny korotana ambony ambany ny tokantramonao potika ny fanarana zay ataonao miarava miamtotokana ny fampiainanao fa raha amin'ny fotoana io anao manomboka manapa-kevitra hiala amin'izany toerana zany ary manomboka hibanjina an' Jesosy Kristy hibanjina ilay tanàna ny Betlehema dia ilay tanàna natenany mpamonjy hoe anaraka azy fa azo avotana ny fiainana zany olo zany pasteur azo avotana ny fiainana zany olo zany amen azo avotana ny fiainana zany olo zany ary be lehibe ny olona tena hoe indrandray mieritreritra hoe tena tsisy hevitra tsony ty fiainako ty tsy possible tsony ny anarenany ty fiainako ty fa azo atao ny manarina io Rota tena nisy hevitra nataon'Andriamanitra mihitsy vokatry izay safidy ny Rota hoe hiakatra ho any Betlehema tena isisika anaraka an'ity vehivavy ty nampihetsi-poana mihitsy namaky an'izy ty pasteur le izy manao hoe ny firenenao ny fireneko halleloia ary ny Andriamanitra ao no Andriamanitra zany hoe vonoy ao anatiny boky ny tantarany Moabita ny momba fa ny firenenao ny fireneko ny Andriamanitra ao no Andriamanitra goavana te goavana teto Andriamanitra izy reto tsony hitanao satria ny firenena rehetra samy manana ny Andriamanitra fa ity Andriamanitra ny Israely ity Jehovah Andriamanitra naran'anitra sy ny tany Jesosy Kristy tompo io zay tipotsika io ihany no dia vrai Andriamanitra io ihany no tena izy io pasteur io tena izy io tena izy io mila ankoatr'izay Andriamanitra izy fa io ihany no tena izy halleluia dia nahita an'izay Rota dia hoe ariko dao ny Andriamanitra izy rehetra fa niverina any izy tsy miteny hoe hotoboky an'Andriamanitra dia hotoboky koa Jehovah tsy nanao an'izay izy zay natonga anazy teny manao hoe any no andevenana zany hoe tsy tia teny le tanàna ny Moaba tsony izy marina mety misy vary misy ranom-boaloboka fisotro ao mety misy sakafo ao fa misy masikita ihany koa fa mety masikita le manahirana amin'ny teny izy eto io sisy manao hoe aloha tena ifindra zay le hoe miova natiora hafa mihitsy ny baiboly dia milaza manao hoe koa raha misy olona amin'ny Kristy dia miovao izy efa lasa ny zavatra taloha hita efa tonga vaovao zao efa tafafindra miala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana ianareo zany hoe miala tao amin'ilay fiainany fahafatesana dia makany amin'ilay fiainana be dia be zay no nametran'Andriamanitra an'ity Rota ity
ary dia hitantsika moa toyn'izy io orina kely eo pasteur Alvarez fa anisan'ny fatakarana tokony ananany raha mba iresaka ketsika eto ohatra hoe tanora zazavavy nanana fatakarana be ty tanora zazavavy tsy mipetraka fotsiny izy hoe mativady dia vita teo tsy mipetraka izy hoe zaty mbola tanora kely ty dia manano tena sady fa izay problemany zay mihitsy amin'ny mahatovavy azy vao mainka nanositra azy tena hoe za tsy maintsy tafita za tsy maintsy maheha za tsy maintsy tafavoaka am'ty adiko tya dia zay fatakarana tao anatin'izay natonga anazy mpandresy pasteur Alvarez ary izay natonga anazy tena misisika mihitsy manao hoe ny fomba tafavoaka dia misisika aloha anaraka n'ity Andriamanitra ty ka ny fomba hitako an'io Andriamanitra io dia izao tsy maintsy tira fozoko ty namanitra azy ty satria ty mba anan'Andriamanitra ty miaraka amin'ity ihany no aza hoko an'io Andriamanitra io dia za tsy hiala amin'io zany fa tena hita an'le mpakady pasteur dia mazava maso tafavoaka ane zany 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 fiatsika tokony ohatro zany no anana tanora zazavavy mitovitovy amin'ity roty ty hoe raraka ianao anatin'ny fiainana mety efa potika ianao mety rava ny fiainanao mety tsy mana fahatanyrano am'izao fotoana zao mety misy zava-dozany tiaka teo amin'ny fiainanao dia ianao hoe dia anaiky resy fa ty zazavavy atao hoe rota moabity ty azo tsy nanaiky resy mitsaka dia maherezy ny zavatra voalohany fanapakevitra tokony ho raisinao dia tsy hoe kivy a nandeha nimba tena tsiaroa nandeha varavana zavatra matomelona sanatrean'izany dia amony tena nandeha hiteratera-pony atsiaroa dia ataoko karazana bedabe ny ray javako tsy zany ny vahaolana teto fa hoe anaraka anao anao mia ny zavatra lehibe andianako any dia izao tsy hoe hitady vady tsy hoe anakarena tsy hoe izona izona izao fa ny Andriamanitra anao Andriamanitra ny firenanao ny fireneko zay zavatra zay nampihetsi-po an'Andriamanitra ary nanafitra an'io zazavavy no ampita io pasteur Alvarez ahoana moa zany ny fomba ilazana zany pasteur hoe ty rota ty dia amin'ny teny frantsay hoe ny renoncer ny Andriamanitra ivavahana zany hoe nanambara fandavana kitsirano ny Andriamanitra ivavahana fa nanambara fanekena kosa ny Andriamanitra ny razana zany ny laviny a ny Andriamanitra ny ray aman-dreniny a ny Andriamanitra ny razambeny a ny laviny zay fa nanaiky kosa izy teto a ny Andriamanitra ny ivavahan'ny nombre fozany a dia le Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany ny olona anankiray tokoa pasteur a ianao zay mianao am'izao fotoana zao ianao zay miano a mety tsy fantatrao ngamba hoe manao na fiainanao hoe mbola misy Andriamanitra hafa ihany amin'ny fiainanao irota dia tsy nanafangaro mihitsy pasteur teto hoe Andriamanitra hafa sy ny Andriamanitra ivavahan'ny nombre tsy nanafangaro izy fa namatarana hoe misy Andriamanitra hafa zay tafiditra amin'ny fiainantsika dia zao mety indray fiainanao a mandehibe tamin'ny voalohany ny fiainan'ny nom ty pasteur misy zavatra mifangaro tao dia zay no tonga azy mbola potika mbola tsy tena mibebaka marina zany ty noam'ty tamin'ny fotoana io anka ilay fanahany razambe le Andriamanitra ny razambe le Andriamanitra ny bavahan'ny razambe antany aloha tany dia mbola nanam-pahefana namotika namono ny ankonany namataranao fa hoe misy Andriamanitra hafa ny fiainanao dia zao misy fotoana ianao tahin'Andriamanitra be miakatra be ny fiainanao a misy fahasoavana be tampotampoka tonga dia totona ary ambany ary ozy le mpanompon'Andriamanitra anankiray zay nijeraveny amin'ny 17e étage dia milohany mandeha miloha dia ohatrohatra zay ka mety fiainanao hoe tamin'ny voalohany tena mety be mihitsy fiainanao dia tampotampoka zéro tampoka andray mety entrepreneur angamana mihinana amin'izao fotoana zao nahazo marché amina milliard ianao tampotampoka ianao mivadika le marché iny a ianao fa mifaly be tamin'ny voalohany nahazo marché nahazo vola be ianao a eo vita programme zao avy nataontsika tampotampoka le marché ianao lasa nisy problème lasa tsy maintsy amidy hatramin'ny trano ny razanao ny vidiny dadanao sy mamanao trano valerana ohatriny amidy mba andraovana trosan'olona amin'izao fotoana zao ohatra nisy fivadihan-javatra tampoka na hoe misy fotoana ianao mba nianatra ihany le zanakao tonga tany amin'ny 4e année 5e année ny université lasa dala tampoka le kizy avao tena be dia be ny kizy ohatrany pasteur rehefa tany amin'ny 5e année 4e année namiratra sildoué le zaza diso mahay loatra tany am-pianarana minzay fa tonga any amin'ny toerana mba esany amin'izay tonga fotoana esany lasa dala le kizy efa misy ohatra zany zay milaza fa misy fanana razabe misy fampirena tamin'ny voalohany ohatra nanakarena dia lasa mahantra indray ohatra miakamidina zany ny fiainanao dia fantaro fa mbola misy Andriamanitra izy zay eo ka irota dia lavo mihitsy ianao zay miaina amin'izao fotoana zao mila mandamy mihitsy ianao n'Andriamanitra zay nampantra anao n'Andriamanitra zay nampantra anao zay mahatonga ny fahantran'olona amin'izao fotoana zao misy Andriamanitra hafa ianao mianao ty fandaran'ity jereo ny tranonao jereo ny fiainanao
ozy ny ten'andriamanitra manompoantsy fa dia tany hanina sondran'ny fisotronao izy tsisy momba anao avajaza aminao ary soroko lavitra anao ny aretina jereo fiainanao an-tranonao misy olona marary ao an-trano tsy mety ho sitrana mihitsy tena fa niala vola ohatrina ny lanito anatin'io aretina io tsy mandehandeha ho azy zany raha sanabavy tsy mandehandeha ho azy fa misy misy andriamanitra tokony lavina mihitsy ho fiainanao misy fanahy ratsy tokony toerana mihitsy fa andriamanitra zay tsy andriamanitra mpanao lanitra sy ny tany ny vavanao fa misy ianao mieritreritra mivavaka amin'andriamanitra mpanao ny lanitra sy ny tany fa tsy izay nefa le zavatra misy aminao profozay dia zareo fiainanao zao amin'izao fotoana zao fa aza manaiky tsony ianao fa toery io zavatra io toery io zavatra io toery io zavatra anazy anao devolana rehefa tafiditra pastera devolana rehefa tafiditra dia manandrava sy manapotika zareo tamin'ny androny joba pastera devoly a dia nalalatsa mihitsy tamin'izany fotoana zany pastera be dia be ny olona nanan-karena tamin'izany fotoana zany fa ny devoly rehefa tonga tena ten'andriamanitra satana dia fantatry satana mihitsy hoe na dia manan-karena ary joba dia tsy azoko kitihana ny fiainan'ny olo ozy satana matsan'andriamanitra asiana fiarovana ozy izy tahinao ny asan'ny tanana dia asiana fiarovana izy zany hoe na ny devoly ara dia mahita ny olona anankiray tena tahin'andriamanitra hoe tsy azoko kitihana ny fiainan'ity olo ty fa ny olona anankiray zay tsisy an'andriamanitra dia azoko kitihana fa andriamanitra moa name fahefanany satana vao danaraka teory izy danaraka teory izy jereko raha hivadika aminao na tsy hivadika aminao tao zany ny devoly ka ny devoly raha manam-pahefana aminao amin'izao fotoana zao na aretiny io na faharavana na fampitehana dia mialahy toero eny mihitsy mila manda azy aloha hoe tsy manaiky tsy mivavaka amin'andriamanitra tsy izy tsony toeriko laviko renonseko n'andriamanitra zay nivavahako hatramin'izay fa mitodika amin'ilay jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany amin'izao fotoana zao ary anompo azy a ankatoa azy a ary zay natao fahateraham-bavao pastera miova andriamanitra zany hoe teo aloha teo anao sady fangaroaro tao ihany ny fanomponan'andriamanitra sy ny fomafomandrazana maro samihafa fa mitodika amin'andriamanitra anao dia miova andriamanitra anao hoe le andriamanitra mpanao lanitra sy ny tany ary zay voalaza amin'ny baiboly re ihany zay ihany nao katoavo pastera vavaka tika amin'izao fotoana zao pastera isotra ny tompo anony amin'izay ten'andriamanitra zay dahoary raha eo dia misotra anao zay satria nampianatra zavatra maro samihafa taminay ianao a androany mety misy olona amin'izao fotoana zao tompo mangatsitsika mandalo olo amin'ny fiainana amin'izao fotoana zao hoe teo aloha teo izy mba hoe netinety ihany tamin'ny fanomponan'andriamanitra fa tamin'ny fotoana zay nampangatsitsika navarim-barina azy dia ohatra nisy rivotra nisy adina ndalo zany a teo amin'ny fiainany vavaka manokana mandreo ndreo tompo a ho atsangana indray a ho arenina indray a ho foasona indray a irehatra indray a afanafo indray a ho tahina indray ny ara-panahy zao raha lasana bavy a zay mihena zao fandarany zao tompo mahatonga ny fiainanay indraindray tokoa misy fotoana mety dia misy fotoana tsy mety misy fotoana ambinina dia misy fotoana tsy ambinina misy fotoana tafasonitra ambony manan-karena dia misy fotoana milatsaka ry ambany be ary indray tsy manaiky an'izany zay jesosy sao volazany teninao manao hoe zay tahijova dia voatamandrak'izay ary lalamarina dia taka ny fipoakandro maraina zay miamazava mandrapitra tao vovonan'ny andro ny fitahina ny fahasoavana miaraka aminao dia tsy miamihena zany fa miamitombo ka raha misy olona tompo tratran'izay hoe miakamidina zay ny fiainany a ianao namangy azy tahaka ny namanginao amin'ny betlehema joda tao anatin'ity tantara mivakina ity no amanginao azy koa amin'izao fotoana zao hitanao ny toerana misy anazy hitanao ny tranony tompo fa ngio izy amin'izao fotoana zao ary eo koa isy fahasoavana isy fitahina isy fananganana indray a ao anatin'izao tokantrano zao amin'izao rahalasianabavy zao a amin'ny anaran'i jesosy amen tapitra indray ny fitaovantsika androany notatoko voalohany famonjetsika raha hoe tsy pastera varesy mandeha olaminany eny dia ny zavatra tena ngezabe moa tsy hoe miainy fotsiny fa tena iainantsika mihitsy a na voalazany ten'andriamanitra ny voalohany teo zao ohatra hoe fahateraham-baovao ny hoe ohatrany safidy ny ihany no nahatitra ny fiainana dia anjaranao mba mandinitra eny anao safiditsika hoe sovy safidy anao disodoany ny teny amin'ny avinao sy ny taranakao akizanatsy ao manomevitra tainy tompotompo veloma tompo manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo genesis ka hatramin'ny apokalypsy hianarana ny famakafakana ny tenin'andriamanitra ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazana izay arahinao
eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao ny raina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy tompo fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Heritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony manasantsika rehetra tompoko